Antananarivo renivohitra mitoy ny anto izay miatra amin'ny taksi. Fanavaozana isan-taona ny lisym-pifidianana eny amin'ny ratsa mangaika ny seny ireo vokatra amin'izao. Fanabeazana ra-pananahana maro ny ray aman-dreny sy zanaka no tsy miresaka momba izany. Alarobia 20 febroary 2024 manatitra ny arabatomboka lasy tongovavy tonga soa ianao tanatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no asakanao hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vavaony politika avy hatrany nivoaka ny filazana omaly tany Londres fameloka ireo mivosa Andrianarsoa taleny kabinetra ny Andry Rajoelina teo aloha ho toy ny fitsarana any Londres ao anatin'ny Rara Gemfield izay nisamborana ity tompon'andraikitra malagasy ity sy ilay teratany frantsay niara-niasa tamin'ny Taboto ny volana aogositra tamin'ny taondasa. Nanatrika ny fotoam-pitsarana tany Londres sady nanaraka hatrany ity raharaha ity Fanirisoa Ezinevo filohan'ny RMDM diaspora ary nisy ny resadresaka manokana nataony tamin'ny mpanao gazetinay Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala fantatra fa voatonona hatrany anaran'ny filoham-pirenena malagasy sy ny minisitra maro ho hatrany Fanirisoa Ezinevo fanadiadiana. Maro sady mazava ireo porofo ny ampangana an'ireo mivosa Andrianarsoa fameloka izy sy ilay teratany vahiny antsoina hoe Tabuto nandritra ny fotoam-pitsarana omaly ta Londres efa ao tapabolana izao hoy Fanirisoa Ezinevo. Fa tamin'ity zany dia mazava ny porofo, mazava ny débat, mazava ny témoignage sy ny confrontation izay natao fa dia tratra ambodiomby Iromi sy Tabuto. Na dia nandalo fiampangana azy foana izy dia ny porofo rehetra mitoka tamin'ny tentany tsy nafahany miala na dia nilaza izy ho fiarovan-tenany hoe iraky ny gouvernement izy ary tsy nanao afa tsy niasany amin'ny mampiasa ny gouvernement azy ary fitiavan-tanindrazana no nangatahany vola fa tsy ho anazy fa ho an'ny malagasy dia tsy naresy latra ny juré izany satria ao anatiny porofo izay mitoka amin'ny tendany dia misy enregistrement vocal maro be misy efa ho 500 nenonay ary nenona indroa avec confrontation de témoins miaraka amin'ny fanazavana sy ny fanontaniana sy ny pitsopitsony rehetrarehetra ary tena nandaniana fotoana mihitsy nieno andreo tsirairay ary tsy hoe enregistrement natao antsokosoko io fa enregistrement autorisé satria niara-ny asany NCS ny prosecutor crown court prosecutor crown service na ny service ny procureur ohatrany fampanoavana antsika zany niara-ny asa tamin'io dia manana autorisation anao enregistrement zany ny NCA nandritran'izany fotoana rehetrarehetra zany. Nisy ny oronampeo mirakitra ny fampiresahana teo aminy sy ny tompon'andraikitra ambony teo anivon'ilay orinasa Gemfield izay porofo mivaingana tsy azon'ireo mivoso ny alana. Mifanipaka amin'ny porofo ny fanazavana ary rehefa tsy mahita avaly izy dia hoe tsy tadidiko le nresana tamin'iny ohatrany tsarako tsara le discussion teo zany tsy tena mahay tsara n'le teny anglisy dia tsy azoko tsara le nresahana teo zay foana no averiberana raha tsy zay indray dia miteny izy hoe zako nangataka an'le vola fa tsy ho ana fa ho an'ny Tabuto na ho an'ny voka malagasy ohatra mampimemako le satria nampiasainy foana zany le hoe Madagasikara dia tany fa efatra mahatra indrindra eran-tany ary nilainay amin'ny vola io dia ampiakatra ny fampianany malagasy ary anaovana asa sosialy. Tsika malala tsara fa tsisy asa sosialy ataondreo zany amin'ny kolikoly izay alainy zareo eny manao izy mody reny hitantsika hoe manao vola kinampy sanangalaliny reny dia mody manao asa sosialy izy fa ny tena ao anatiny zany dia hoe napiasa ny fahefana nananany izy ary na mbola tsy chef de cabinet mbola tsy directrice de cabinet izy dia efa napiasa na conseiller non officiel any Andry Rajoelina
ary milaza fa manana influence amin'ny Andry Rajoelina, afaka miresaka aminazy isan'andro, afaka mifampiantso amin'ny telefona, afaka miona aminazy fasafasa, dia nampiasa an'izay titre an'izay izy a. Arak'izany dia tsy Romivosa irery ny tompon'andraikitra malagasy voasaringotra amin'ity raharaha kolikoly nanala-baraka a Madagasikara manerana an'izao tontolo izao ity. Maro ireo anarana voatonona nandritra ny fotoam-pitsarana ohatra ny Fanirisoa Ernevo. Ny olona izay voatonona tao dia maro be mihitsiny. Misy ny Madame Michou tao amin'ny ambassade de Madagascar en France, dia voatonona ho ny organiser réunion ho an'ny Jenfield fa no annuleny Romy. Misy ministra teo aloha voatonona, ministra minina ihany koa, ary misy olon-tsotra voatonona, misy société voatonona, ary Andry Rajoelina dia voatonona foana isan'andro tao anatin'ny dossier. Izany hoe nanomboka tamin'ny vao nanomboka niona niona tamin'ny CEO-na ny PDG an'ny Jenfield Iromia, dia nilaza izy fa mahafantatra izany Andry Rajoelina ary efa nampafantariny fa nangataka fionana tamin'ny Jenfield. Ny antony tsy mbola nampiona zareo dia tsy fantatra hatreto. Ny 12 Martsa ho avy izao izany no ivoaka ny didim-pitsarana mirakitra izay sazy ho azony Romivosa sy Tabuteau. Ainao mafy io sazy io raha lalana any Londres momba ny kolokolo ny jerena. Amin'ny 19 volana Marsa ho avy izao no mivoaka ny didy. Izany hoe ny didy lazaina io zany dia ny sentence hoe firy ny sazy izay azony Romy sy Tabuteau, satria omaly verdict ny juré, zany hoe coupable sa non coupable zay fotsiny no tapahan'ny juré, fa ny juge no manapaka hoe firy amin'izay ara ny sazy omena ny Romy sy Tabuteau. Ary mety mahatratratra any amin'ny 10 taona hatranomaizina ny sazy izay mety azo azy, ary apatelon'izay ny Tabuteau, satria ho an'ny olona izay miplaider coupable avy hatrany dia 1/3 de la peine, ary ho an'ny olona izay miplaider non coupable na nandany fiampangana azy nefa avy eo reconnu coupable dia sazy maximum no mety ho azony, ary ny ampy fandoavana ny lany amin'ny fitsarana izay averiko marihana dia 20,000 livres isan'andro, 20,000 pounds per day. Izany hoe nandritry ny izay fotoana rehetrarehetra nisy fitsarana miaraka amin'ny audience préliminaire sy ny amin'ny 18 mars zany dia Romy mandony lany amin'ny fitsarana. Tsaivina fantako vola manodidina ny 5,4 euro sy 500 ny petrabola miasa eto Madagasikara mandritra ny fitrandrana ataon'ny orinasa Jenfield Romivosa sy Tabuteau ka izao nitorian'ilay orinasa anglisy izao. Raha atao izany kajikajy tsotsotra dia manodidina ny 20 miliara ariary any ho any ity petrabola ny takiny ity. Nasehon'ny fitsarana Britanika fa tsy azo ahodikodina izy ireo nateo aza ny lainga samihafa nataony Romivosa ho Fanirisoa Ernevo. Tsy toy izay nefa no zava-misy eto amintsika familona ny fitsarana amin'ireo raharaha voasaringotra olo-mpanjakana ho ny mpamakafaka politika. Betsaka ireo raharaha mangina sy tsy misy toy intsony kanefa andrasany maro. Avitra Sondrabe, Andry Rakotomalala. Mety higadra an-dranomaizina hatramin'ny 10 taona Romy Andrianarisoa araka ny fampitam-baovan'ny Fanirisoa Ernevo filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara teo aloha. Ny 9 febroary teo no nanomboka ny fianona ity talian'ny kabinetra Rajoelina teo aloha ity rehefa voatonotona tamin'ny raharaha kolikoly avolenta tamin'ny orinasa Jenfield. Ny National Crime Agency na ny NCA no nandray an-tanana ny raharaha ary voalaza omaly fa meloka ny tenany rehefa nandafatratra ny fiampangana azy. Andrasany eo anelanelan'ny 20 sy ny 20 Marsa noho izany ny sazy miandra ny Tabuteau sy Romy manoloana ity raharaha ity. Nanamafy ny mpamakafaka fa tokony fitaratra ny fomba fiasan'ny fitsarana toy izao. Mahaleo tena ary manao ny asa araka ny tokony ho izy fa tsy toy ny raharaha mivalona fotsiny eto amin'ny firenena indrindra ireo mahavoasaringotra tompon'andraikimpanjakana samihafa. Satria tsy vitsy ny grand dossier mihodina eto Madagasikara dia tsika tsy miteny hoe very anjavona, tsy ohatran'izay ny fomba itenenantsika azy fa hoe
andeha atao hoe mbola ela vomivoaka tena taraiky ary raha ohatra ry hoe somary mandroso aloloha le mety ho fanadidina maro samihafa de na de efa mahazo ST aza le olona de tafaporitsaka eto Madagasikara ary raha tsy mahazo ST indray le olona ka efa somary mahazo mandady dépôt de misy an'le manao mopy de afaka mivoaka de tafaporitsaka indray moa averiko aminao ny raharaha Jirama Vonjy Andriamanga sy Rivra Daniel aiza izy mirahalareo am'izao fotoana izao santiona nantota taratasy nge zany resako amintsika izany sy re olona manana olana marobe zay efa nandalo tamin'ny raharaha-pitsarana kanefa dia tsy afaka mihetsika ny antota taratasy ohatra amin'izany ohatra ny amin'ny hoe misy tompona ndraiky mpanjakana marobe tokony hiatrika raharaha-pitsarana saingy eo amin'ny lafiny procédure no manany sarotra be ny any zany hoe dia tsy afaka mihetsika ny haute cour de justice na de misy an'izany kory zany ary manenjika andreo tompona ndraiky mpanjakana ambony satria tsy maintsy ilaina fangatahana etian'ivo ny ateny meram-pirenena mi-autoriser amin'ny alalan'ilay commission amina mise en accusation sy tafahetsika amin'izany eo an'ivo ny ateny meram-pirenena noho ny anton-javatra tsy fantatsika fa efa tonga eny anivon'ireo ratsamangaiky ny seni eny amin'ny faritra sy ny distrika amin'izao fotoana izao ireo vokatra mahakasika ny fanavozana isan-taona ny lisy-pividianana na ny ralina izay niainga teny amin'ny fokontany manatanteraka ny fampidirana ireo anarana anaty solosaina ny seni ankehitriny avy eo eroso amin'ny fanotanana ny lisy-pividianana vita izay averina eny amin'ny fokontany ny lisitra ka manana 20 andro ny olom-pirenena anamarinana ny momba azy Ravorazafy Mahena sy Mathieu Princine mitatitra ny antsiprimbavao. Ny 15 Mey izao ny farana tanteraka ny fanovazana isan-taona ny lisy-pividianana na ny ralina. Mbola ao anatin'ny fanaovana izany vao miara-maleo tena misahana ny fividianana ankehitriny sy ny anivon'ny fokontany intsony ireo lisitry mifidy rano fanazavana. Rena fa 12 ny volana febroary no miakatra eny anivon'ny ratsamangaiky ansiny eo amin'ny distrika na ny CED ny vokatra avy eny anivon'ny fokotany mba ampidirina ao anaty milina solosaina sy ho atota ho amina taratasy ho anaty lisitra izany dia miverina eny anivon'ny fokotany indray izy io avy eo anaovana an'ilay fitsiriana. Rehefa vita izay iverina eny amin'ny fokotany lisy-pividianana ary manana 20 andro ny olom-pirenena anamarinana sy antsiny izay diso. Izay ny ananana an'ilay 20 andro aorinana eo anaovany tsirairay ny fitsiriana zany hoe tafiditra araka ny tokony ho izy ve ireo soratra anarana sasanatria misy fahadisoana ve dia ahitsy arak'izay fanamarian'izay ilay lisitra ao anatin'izay vanim-potoana izay. Ao anatin'izay everina fa raha misy olona mbola mahafen'ny fepetra mbola midika ihany koa zany fa tsy tafiditra izy dia mbola azo ampidirina tsara fa tsy mikatona tanteraka na intsony hoe arretage définitif raha tsy any amin'ny 12 ny volana Mey izany fanavaozana isan-taona zany. Ny fahafahana mijery ilay lisitra ny nivon'ny dia anaovana fanentanana manokana rehefa tonga eny izy dia malalaka ny rehetra torak'izay ihany koa ny anatin'ny site web ny seni malalaka ihany koa. Ny 20 Mey 2024 no anatanterahana ny fividianana solombavam-bahoaka ary ny 9 Novambra kosa ny fividianana ben'ny tanàna raha ny volavolany tety andro natotro ny voamera maleo tena misahana ny fividianana ho an'ny governemanta marina fampiasaina amin'ireo fividianana ireo ny ralina. Lafimbavao hafa kosa indray tsy tapitra fa nitohy androany fifandroritana eo amin'ny mpamily fiarakaretsaka eto an-drenivohitra sy ny orinasa SMGD naka fanazavana sy fandavana teo anatrany komina Antananarivo renivohitra araka izany ireo mpitondra fiarakaretsaka niaraka tamin'ny filohan'ny FTR sady filohan'ny voamerany fitaterana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra Clémence Rarinirina teny antoerana nanangona ny vaovao Hasin'Andriamalala sy Mano Randriamala. Mitoetra ny atsonjay miatra amin'ny fiarakaretsaka eto an-drenivohitra raha ny fitaraina ireo mpamily taksi tamin'ny mpanao gazety. Nalatsinainy lasa teo nampahafantarina ireo mpamily taksi miantsona manoloana ny Institut d'Hygiène Sociale Analakely fa andofam-bola 500 ariary isan'ora ny fiantsonana ny taksi eo an-toerana. Tsy ara-dalàna nefa izany ka namaly ireo mpanao taksi. Vokany no petahany SMGD izay orinasa munisipaly misahana ny fiantsonana taratasy sazy ireo fiarakaretsaka rehetra niantsona teo an-toerana. Dia nametrahan'ny SMGD contravention ny paraprisiny zareo fa hoe voasazy zany zareo ony. Dia avetrany moa zany vice-président dia nandray ny andraikitra manandrify dia nandina kare amin'ny SMGD dia rehefa tonga tany zany
de hoe satria raha mifanazavana tany de hoe annulé zay no fanazavana henondry zareo hoe annulé ilay stationnement verbalement aloha izy zay zany nyteneniny teo anivon'ny SMGT izay zavatra tsy azona ekena mihitsy satria aza donona fa fiveloman'olona aloha zany asana taxi zany ary matona apetraka ireny fiantsonana ireny tamin'ny andron'ireo mpitantana ny fandimby na PDS io na maire ny fandimby dia satria manao service public ireny taxi ireny dia nahagaganay ary ny fahenonan'izay indrindra no antony natongavako etona amin'ny mampanolotsahana ny tanàna sy amin'ny mampitarika ny fikambanan'ny taxi satria raha miresaka tsika renouvellement na stationnement na taxi ville dia mitaky ahako ary zay mihitsy ny fampiresako tamin'ny tompony nandraikitra teo hoe azonareo aseho ve avoay raha misy zany raha nanapaka an'izany mpanolotsaina ny tanàna hoe ny stationnement taxi dia renouvelena isa-taona satria amiko raha logika nijerevantsika raha renouvelena isa-taona ny stationnement taxi dia renouvelena isa-taona koa zany ny arehana taxi be satria samy service public nataondreo olona rehetrarehetra ireo ny tompon'andraikitra ny tale misahana amin'ny fitaterana fa tena mpanantena izy fa hoe raha izahay avy aty amin'ny commune manokana dia efa nametraka fa tsy hikitika ny stationnement ny taxi na izany na tsy zany ny taxi ville kosa hoy izy araka andresahany tamiko teo dia tokony manaja ny fepetra manaja ny lalàna izay misy arak'izay fandaminana izay misy zany raha ny fanazavana dia tratry ny ampitaka ireo mpamily fiarakaretsaka ireo tany amboalohany mantsy dia laza ny tompon'andraikitra fa andoavam-bola ny fiantsonana kanefa 3 andro taorin'izay dia hoe nifoanana indray ity stationnement ity rehefa niona tamin'ny tao amin'ny CMGT zany niona tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny commissaire tao dia napafantatra ny lesazy satria tsisy notification zany avy aty amin'ny commune hoe annulé le taty amin'ny institut dia niraisiny somatsara aloha zany aloha ny hoe foanana zany aloha ty zay zavatra zay nefa matetika miverimberina satria raha nampitsahivina kely efa tombojatovo koa fa nisan'izay to dia tonga zareo nanasa azy tombojatovo tao analakely dia nefa voa noho ny tonga taty amin'ny CMGT dia mifoanana ihany zay zavatra zay nefa le zavatra zany mbola tsy tonga any ampelantanan'le taxi akory le notification hoe annulé ary le zavatra koa ny fanarahana dia hoe appui taty anivony koa hoe appui zay anao recensement fa tsy hoe appui fa ho annulena ny akamaroan'ny parking anareo ny talen'ny CMGT koa zany efa nona taminay tamin'nisy problème ny teto analakely tamin'izay fotoan'izay dia hoe zay tsy hikitika amin'ny parking na taxi tsony manomboka hatreto ka ny zavatra mbangatanay re tompoko hoe olon-dehibe samy fampiresaka tsika na ny CMGT na ny ato amin'ny commune aloha mba samy tazona ny teniny rehefa mba hoe tsy hikitika dia tsy hikitika aloha zany zay ngamba aloha ny tokony zava-misy fa tsy hoe androany ekena le resaka dia raha pitsy afaka pisy dia io ihany le zavatra fa mbola mitranga ihany tantara mbola mitoeraka izany ity fifanolanana eo amin'ny SMGT sy ny fiarakaretsaka eto andrenivohitra ity ny hita aloha tao anatin'izay 5 taona latsaka natongavany Loranjy teo amin'ny fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra izay dia nirarakopana ny fakana vola tsy ara-drariny sy ny fitadiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa kanefa tsy nahitana tamberina-draikitra ho an'ny mponina eto Antananarivo renivohitra vaovao manodidina ny fitaterana izay ihany misedra olana amin'ny faratsin-dalana avokoa ireo fiara-pitatitra na mpitatitr'olona na ireo mpitatitra entana mampiasa ny lalam-pirenena amanetsiny ny vola miala amin'ny fanamboarana fiara iray vokatry ny aratsin-dalana hoy ny mpanamboatra fiara nanaovana fanadihadiana etsy ankilany voatery manena ny vesatry ny entana entiny ireo fiarabe mpitatitra isoroana ny loza sy fahasimban'ny fiara vokatry ny aratsin-dalana manao antso amin'ny mpitondra sy ny sehatra iraisam-pirenena moa ny fikambanam-be ny mpitondra camion manoloana ny fampotehan'ireo lalana kanefa tsy misy mpijery raha vorazafy maina Mathieu Princy Fatentoka tsy tanonono ateraky ny fampotehan'ny lalana eto amintsika ho ny filohan'ny mpitatitra fiarabe potika manaraka izay koa ireo mpandraraha amin'ny fiara vaventy raha mitoy izao fampotehan'ny lalam-pirenena izao ny folatra amin'ny 5 isanjaton'ny camion io izy no tsy tonga any amin'ny toerana alehany intsony noho izay faratsin-dalana izay efa nahina nefa nivesatry ny entana entin'ireo fiarabe arakaraka ny lanjany tsy misy tsony ny rendement mahafaty atoka tanteraka ny mahazo anay amin'izao fotoana izao manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana dia manao antso avo ihany koa amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena satria
ny fiainam-pirenena dia mifampiankina fa tsy hoe raha tsara ny lalana any amin'zareo dia ratsy ny lalana aty amintsika dia miaina ny toekarena satria amin'izao efa andro ny fanatontoloina dia miaraka miainga daholo ny firenena rehetrarehetra. Ao anatin'izay koa zay manao antsoavy ho an'ireo namana izay mpitatitra miaraka aminay ireo mitondra vesatra araka ny tokony ho izy izay efa misy ny napetraka aloha hatreto hoe iny tsy hoe zay ny tena vesatra tena tokony hoentina fa maromaro tsiraisana iny mba tsy isian'ny fiakaran'ny vidim-piainana tafahoatra dia efa nisy ny zavatra napetraka hatr'izay dia hoe 44 tonnes plus 10% zay ny azon'ny 5 ECE hoentina. Ao anatin'izay koa ny 2EC zany reo plateau dia misy koa ao ny hoe 22 tonnes 800 na 23 tonnes eo gavy ihany koa an'ireo mpijery ny volan'ny fer na fond d'entretien routier mba hipetraka amin'ny tokony ho izy le izy satria ny lalana anankiray raha lavaka kely ka tsy tonga sady ny fitsaboana azy dia lasa servitana namalahy amin'nona vatotra koa. Tsy misy anavahana fa ratsy avokoa ny lalam-pirenena na mianatsimo na mianavaratra na ny miakandrefana na miatsinanana. Dia ratsy daholo avokoa rehefa mety lalam-pirenena rehetra afa-tsy ireo voanamboarina raha mandeha ny Tamatavy ianao zany zao dia vao tonga eny amin'ny hoe manambonitra ianao dia efa ratsy io mandrapatonga ny Tamatavy ary mitera-doza matetika. Ny any amin'ny RN7 moa dia efa manomboka eo ambositra ianao zany aty manandona mihitsy ianao dia efa manomboka lalan-dratsy sahirana tanteraka mandrapatonga anao any Tuliara. Dia ny ao amin'ny RN6 efa hitanareo ihany moa reny fa dia manomboka eo Ambondromamy dia efa manomboka ny lalan-dratsy. Anisany miteraka fahatyantika ao amin'ny tatitra ihany koa etsy ankilany ny fanamboarana sy ny fikojakojana fiara. Lafa ny ankamaroan'ireo piesy izay tsy maintsy soloina ka mety ho tafakatra hatramin'ny 3 hetsy ariary ny fandaniana ho ana fiara iray avy ny tatra olona lavitra. Ny taxi brousse zao ny amboarina eto aminay dia matetika resaka train ohatr'izany amortisseur slime block sy ny karazany ireny. Matetika tsy maintsy hoe soloina satria piesy AZT amin'ny ankamaroan'ilay izy. Misy lafo ny piesy, misy atao hoe farany mora zao atao 150 000 francs ohatra ny resaka slime block anankiray. Matetika nefa tsy maintsy miara voa daholo ny ilany silany dia tsy maintsy indray soloina ilay izy. Farany ambany izy atao hoe manodidina ny 350 hatrany amin'ny 1,5 million any ohatra. Andraikitry ny fitondram-panjakana ny mikojakoja sy manamboatra ny lalana efa misy ny vola natokana ho amin'izany izay ny 700 ny vitsolika saingy hatreto tsy misy ny fikojakojana sy fanambarana ary nanjavona ny vola 100 ny atapitrisany. Misy amin'ireo komina sasa mifandray amina lalam-pirenena no mandray atanana ny fanamboaran-dalana ho aminy raha ny vaovao. Satria izay menakavy atao anatiny dia manana an'izay dia gasoil na 5 litre no ataonay, 10 litre no ataonay dia izay no mipasoko eo dia efa vita ny lalana. Tsy misy ofan'izany ilay an'izay fa dia tolo-tanana. Izay mahatonga an'ilay hoe firenena raha manana dia misy izay tsy vita hankala ataony soa. Izany hoe commune zany zao efa nandefa taratasy any ministèren'ny asa vaventy amin'ilay manomboka simba ny RN1 manomboka kelikely eo anelanelany lalana makany Ambodifot sy ny lalana makany Malaza. Dia rehefa mitsahatra tanteraka zany oran'io ka hita hoe dia tsy amin'ny arean'ny bus koa mbola RN1 io ka hita hoe mbola sahirakirana ny ministèren'ny asa vaventy dia hoentina amin'ilay toe-tsaina hoe firenena iaraha manana dia samba mandray anjara eo Fahavonina anajy ireo hevitra rehetra tapaka nandritra ny Kongresy Nasionaly ny Antoko Tiky Madagasikara aneo anivon'ny boriboritany faefatra. Amin'izao akatoky ny fifidianana izao ade ireo tapaka tamin'ireo fotoan-dehibe ireo no tokony araina ho ny fanambaran'izy ireo androany. Vaovao manodidina ny fizahan-tany kosa indray efa polisan-jato n'ireo mpiserady na guide touristique malagasy no niova asa taorian'ny valanaretina Covid-19 raha ny angom-baovao. Araka izany dia isan'ireo sehatra sambola malalaka ny fiseranady eto amintsika noho ny fahavitsian'ireo mpiserady matianina. Manodidina ny 2 arivo mahery amin'izao ireo mpiserady eto Madagasikara saingy tsy ampy io isy io raha mita amin'ny tolotra no mariana androany moa ny andro raisam-pirenena ho an'ny mpiserady. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Taiziniana.
Manodidina ny 400 ireo mpiseradina guide touristique malagasy. Ny ampahany amin'ireo ihany anefa ny tena matianina amin'ity sehatry ny asa ity, any ka tsy maharaka ny tolotra ireo isan'ny matianina. Mizara ho sokajy 5 ireo mpiserady ka samy manana ny satam-fe azy ireo sokajy ireo. Manana fankatoavana avy amin'ny ministera-pia, manana karatra mahamatianina, mafy teny vahiny roa dia ny fiteny anglisy sy ny fiteny frantsay. Ireo no isan'ny masotsivana ho an'ny mpiserady matianina. Misy ny guide local, zany hoe amisehatra any amin'ny toerana anankiray voafaritra mazava tsara, ohatra hoe amina valan-javaboary anankiray na koa hoe amina site historique anankiray dia guide local no iantsonan'izay, zany hoe tsy miala amin'ny faritra zay iadidian'io izy, zany hoe amin'ny toerana zay misy an'ilay zavatra mahasarika le mpizahatany. Eo ihany koa ny guide régional, zany hoe tsy miala amina faritra anankiray, hitantsika fa manana faritra atsika 420 eto Madagasikara, dikan'izay zany any amin'ireo faritra ireo dia misy guide ihany koa zany afaka mitondra mpizahatany zay mitsidika an'ilay faritra. Ary ny karazan'ny fahatelo dia misy ny guide provincial, ary misy ny guide national, ny farany dia guide spécialisé, zany hoe io ndray zany dia misy ireo mpizahatany ny aleny aty dia resaka kolotsaina fotsiny. Mahatratratra ny amin'ny 700 mpiserady ny ova asa tanteraka vokatry ny krizy nateraka ny valinaretina Covid-19. Asa mila fiofana manokana ny asa mpiserady ary mandray anjara toerana betsaka amin'ny fampiroboroboana ny mpizahantany. Tsapa sy hita zany fa noho ny fisian'ny krizy ny Covid dia maro ireo mpiasa izay efa ela tao anatin'ny fizahantany no nandeha any amin'ny sehatra hafa amin'izao fotoana izao, satria noho ny filana izay tsy maintsy misy manana vady aman-janaka ireny olona ireny, tsy maintsy mila asa izy. Ankehitriny zany dia tsy maintsy atao ny hoe ahoana ny hitazomana indray alohan'ireo olona izay mbola ao anatin'ilay sehatra asa ampitomboana ny fahalalany sy ny traikefany mba ahafahana zany mampiakatra ny ambaindainy sy ny hatsarany ny kalitaon'ny fizahantany eto Madagasikara. Tsy hoe ireo guide touristique ireo tsy hoe ankizy na ny olona tsy nahita asa na tsy nandalo fianarana dia nianjerana akany amin'ny guidage touristique. Maro dia maro ny nandalo fianarana ambony ny olona ao anatiny zany manao guide touristique izany. Ankoatra ny fiatraikany valinaretina dia anisan'ny ambany eo amin'ity asa ity ihany koa ny faditany. Any faritra Ankaratra ohatra any amin'ny groupe Nakanga misy any ny teny hoe tsy azo idiran'ny merina le izy satria efa nisy tantara taloha tany zany hoe ohatrany hoe tsy azo idira merina dia izay za zao merina dia tsy manaja an'izay tantera ary tsisy mihitsy ny hoe lonilony entre ny samy guide fa ny guide local zany hoe ny guide misehatra amin'ireny toerana ireny no mitondra ny fizan'ny mpizahantany. Ohatra anankiray koa ohatra ny hoe fady ny any parka tsy manampetsotsa ohatra any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Tsara zany toerana zany ary tena tsara fa nefa mbola vitsy ny mpizahatany tonga noho ny halaviran'ny lalana sy ny haratsy ny lalana. Misy ny fady any dia ny resaka sokatra. Manana no avy ny asan'ny mpiserady, saingy miankina betsaka amin'ny politika mpanjakana no azona mampivoatra azy na tsy hohatra ny mpisehatra. No marina androany ny andro iraisam-pirenena ho ampiserady ary nankalaza izany isika eto Madagasikara. Vaovao ny tranga mpiara-monina olona roa maty folo naratra ary vehivavy iray tapaka nandritra ny lozam-pifamoivoizana tany Nosy ny maraina teo bajaja tapaka isatra avy any Bemanondrobe no ny arandoza. Efa nahazo fitsaboana ao amin'ny hôpitaly be Nosy Elville ireo naratra ireo raha ny fampitam-baovao. Vaovao mandidina ny fahasalamana kosa indray maro ireo ray aman-dreny sy ny zanaka no tsy miresaka momba ny fanabeazana ara-pananahana, sokajian'ny ankamaroan'ny malagasy ho zavatra mahamenatra ary tsy firesaka amin'ny olom-pady ny fanabeazana ara-pananahana. Ny tsy fampiny fampianarana sy ny fampahafantarana nefa no mahatonga ny tovolahy sy ny tovovavy manatao foana. Fotoana izao analalahana ny sihatry ny fanabeazana ara-pananahana ho ireo manampahaizana manokana sy ireo mpitsabo. Unjalalaina Ranaivo manana sy Taiziny. Vitsy ihany ireo ray aman-dreny malagasy mampianatra ny zanany momba ny resaka fananahana ary sokajiany malagasy ho fady sy mamenatra ny firesana an'izany ao atokantrano sy any anivon'ny fiarahamonina. Ny tsy fampin'ny firesana sy ny fanabeazana momba ny fananahana nefa no mahatonga ny andolan-tseto sasany manao tao foana indrindra fa ireo manomboka miditra amin'ny fananana olontiana.
na izany aza misy ihany ireo ray amin'ny mpianakaviana no mahatsapa fa zava-dehibe ny fampianarana ny zanaka mahakasika ny fananahana. Ilaina fa maninona no hoe ilaina mba tonga ny tazanan'ny ankizy mba eo amin'le hoe fa misy fahalalana dia tsy maintsy satria fa amin'izao matsy le fahalalana fa be da be dia tsy maintsy hoe tenenina zany le ankizy mba hanarina hoe ho avy ny ao aoriana. Ianao manokana zany zao nampianatra ny zanakavavy taloha? Na amin'izao raha mampianatra mbola mampianatra amin'izao. Dia ohatrohatrany ahoana ny fomba firesaka ao amin'ilay zaza rehefa izay mampianatra izay mihitsy? Raha ohatra hoe izao zany ohatrany dia miantso ny zanakavavy dia tenenina izy hoe ohatr'izao dia anarina eo izany dia fantany izany e. Noho izay tsy fampiny fanabeazana izay dia maro ny tanora malagasy na lana vavy no tsy mahafantatra ny toe-batany. Mialohan'ny hidirana amin'ny taona ny fialan-tsaka na ny tsara ampahafantarana ny tanora ny mahakasika ny fiovan'ny toe-batany sy ny fiantraikan'izany ary ny fiatsika rehetra tokony sy tsokotokony atao. Hoe fa maninona izy mijanona amin'ny règle, fa maninona izy misy règle, tsy fantatra hoe maninona ny nonony. Zany ke tena efa tatin'le 13-14 ans efa manomboka miasa zany dia testostérone amin'ny vatany dia efa tonga amin'ny 13-14 ans ny tanora dia zay tsy azonao ferana izy satria tsy la loi de la nature. Lehilahy miaraka amina vehivavy miaraka amin'ny lehilahy. Au-delà zay dia hoe lehilahy miaraka amin'ny lehilahy zany efa misy revirement sexuel zany ka zay zavatra mitranga fa ampianaro amin'ilay tanora zavatra tokony fantariny. Ny tanora amin'izao fotoana izao tsy manana point de repère intsony au niveau sexuel fa zavatra mitranga dia toisy mitondraka be loatra eto ny vidéo porno. Or nefa ny zavatra anatin'ny porno tout est faux, tsisy zavatra marina. Noho izay tsy fampiny fanabeazana sy ny fampianarana izay hatrany dia mora anday ranonono ny ankamaroan'ny tanora. Miainga eo anivony ankohonana ny sekoly ary eny amin'ny fiangonana dia tokony hampianatra ny resaka fananahana hoy ny mpitsabo. Ny eto amintsika eto Madagasikara dia indrisy lasa tahaka ny lazaina hoe hafahafa ianao raha miteny amin'izany. Misy tokony fampianarana mihitsy any ampianarana tokony atao mba tsy hahatonga ny ankizy anaonao foana, mba tsy ho bevoka foana, anarana lazaza fotsiny amin'izao ary tsy fantany hoe raha vina ny tokony azo anaovana n'ilay firaisana ara-nofo sy ny tsy tokony anaovana azy raha toro. Zany zavatra tokony ataontsika ray aman-dreny mpampianatra. Raha ny fanadihadiana nataondreo manam-pahaizana manokana dia manomboka eo amin'ny 15 taonany ny tovolahy sy ny tovovavy malagasy no miditra amin'ny firaisana ara-nofo. Vokatry ny tsy fampiny fampianarana dia misy ireo tratra mivoaka tsy nirina ka miroso amin'ny fanalanjazy. Fotoana izao irosona amin'ny fanalalahana mahakasika ny fanabeazana ara-pananahana ho hatrany manam-pahaizana manokana momba izany. Ny fisorohana ary ny fanajana ny fahadiovana sy ireo torohevitry ny mpitsabo no azona miaro ny ankizy amin'ny aretina bronchiolite izay isan'ny aretin'ny taovam-pisefona. Miankina amin'ny fanajana ireo fepetra tory ny mpitsabo no iverenany aretin'ny fahasemporana na tsy hoy ny mpitsabo amin'ny ankapobeny. Tarazo avy amin'ireo ray aman-dreny bronchiolite raha ny fanazavana saingy amin'ny azao dia betsaka ireo zaza tratra ny bronchiolite noho ny kohaka tsy voatsabo ara-dalàna na ihany koa amandona ao an-trano ny setro tsigara sy ny maro hafa. Ny fanantonana mpitsabo hatrany no tokony atao raha misy zavatra mampiayay indrindra mahazo ny zazakely. Ravorazafy-maina, Mathieu Princy. Tototra ny zaza tratra ny bronchiolite ny anarivon'ireo toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Isan'ny mampirongatra izany ny toetry ny andro manorana, ny mafana mivadika mangatsiaka tampoka ary ny fako miparitaka. Ireo zazakely amam-bolana no tena lasibatra ity aretina ity amin'ny ankapobeny. Dia nisy ray aman-dreny tao nisy asma ihany koa dia manaranaka amina olona anankiray na amin'ny zazakely anankiray. Iny zany aretina atao hoe aretina héréditaire izy iny mifindra avy amin'ny aretina lovaina avy amin'ny ray aman-dreny teo aloha. Ny mampetsika azy dia ny atao hoe ny allergie izy tsika. Mety ho toetrandro no mampetsika azy. Amin'izao moa tsika rahantsika mihitsy sady mivadibadika ny toetrandro, mafana, mangatsika, anatin'ny orana tsika, feno loto ihany koa ny tanànatsika dia mirongatra be ny bronchiolite ankehitriny satria ny ankizy manana an'izay olana amin'ny taovam-pisefona zay dia ny ankamaroany dia sepotra amin'izao. Ihany koa ny ataontsika hoe acarien, bibikely izy io tsy tamaso izay mirongatra amin'izao vanim-potoana izao satria mandimando ny tany dia mampihetsika anazy ihany koa. Ihany koa ny atao hoe fofofona maherihery vaika na setroka
anisan'izany le moka le midonaka tsy zakan'olona voan'ny asma na ny hoe bronchiolite amin'ny zazakely matola izy miverina dia misy raha tamin'ireo voalazako ireo no mifanena amin'le olona anankiray na le kizikely ray mampiverina an'le aretina amin'le ankizy. Tsy voatery ho taraza avy amin'ny ray aman-dreny mifindra amin'ny zanaka amin'ny bronchiolite raha ny fanazavana. Ny kohaka tsy voatsabo tsara aza ohatra dia mety mahatonga fahasiporan'ny zaza. Misy ny atao hoe kohaka tsotra dia avy eo manepitra amin'le kizikely mahatonga anazy lasa sahirana izy miaina dia tsy entsina daholo ny any amin'ny lalan'ny rivotra ny any dia tena mijanona hatramin'ny tsy mazotomana ny zazakely ary mety tarika mahatonga anazy hoe tsy sakafo mihitsiny dia raha sendra misy an'izay tranga zay dia tonga dia tsy manatona mpitsabo moa zany ialana mba tsy tonga any amin'ny fahasarotana. Azo soroana tsara ny bronchiolite ary tokony efa fantatra ireo ray aman-dreny manana zaza misedra olana ara-pisefoana ny tokony atao. Raha tsy voahaja ireo fepetra fisoroana dia mety hiverimberina ny fahasiporan'ny zazakely. Ilana fitandremana ho an'ny ray aman-dreny izay mahafantatra hoe ny zanany asmatika ny rahan'le zazakely sy ny ondana sy ny fononondana dia mila amasoandro mila soloana matetika. Ny kidoratorian'le zaza sy ny ondana iny zany amasoandro matetika. Ny toerana izay miatorian'ny zazakely misy anazy tokony madio tsara sy tokony misy zavatra petrapetraka ohatrany hoe kahie efa mipetrapetraka elaela na boky dia tsy tsara reny. Indrindrandrindra moa zavatra misy ohatrany hoe tapis moaire reny dia misy volombolony reny tsy tsara reny zany apetraka ao amin'ny toerana misy an'le kizikely. Ny prévention na ny fitandremana ny zava-dehibe zany amin'izay bronchiolite zay. Lafim-baovao hafa tanteraka mila mafisina ny fampianarana ny taranja malagasy eny an-tsekoly mba hahazoana mampitombo ny tany fifehezan'ny mpianatra ny tendreny na amin'ny fanoratra na amin'ny fiteny sy ny famakiana. Vakoka sy kolotsaina ny tendreny aka tokony hokajiana. Mariana Androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny tendreny ary anisan'ny nankalaza izany isika teto Madagasikara. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Taiziniana. Tafiditra ao anatin'ny kolotsaina sy ny mampiavaka ny firenena iray ny teniny. Arena tsy vakoka ny tendreny ka mila akoloana sy kajiana. Manomboka mihavery asina nefa ny teny malagasy raha ny zava-misy eto Madagasikara. Mampifangaro ny tendreny amin'ny teny vahiny hafa amin'ny andavanandro ny ankamaroan'ny olona. Anisan'ny mamotika ny teny malagasy ihany koa ny fanavoezan-teny izay tsy manaraka ny rafitry ny fanoratana malagasy akory. Dia ny mbola eny an-tsekoly dia tokony ampianarina ity ny teny malagasy dia ny tendreny ny ankizy mba tsy havery asina izany. Maro amin'ny tanora ny tsy mahafehy ny taranja malagasy ka ilaina fanamafisana ny fampianarana ity taranja ity. Raha ny aty amin'ny sekoly izay misy anay moa dia voafehy tsara ny teny malagasy satria namafisana. Na dia teo ary hoe amin'ny hoe expression française ny sekoly dia tsy natao ambany zavatra ny teny malagasy fa nampitovina mihitsy izany hoe sady voafehy ny tenindreny no voafehy ny teny pirenena hafa. Ny taranja malagasy moa raha ny hoe emploi du temps normal moa zany dia verina indroa anatin'ny herinandro 2 heures par séance. Amin'ny maha-tenindreny anazy koa dia tena tokony tsy maintsy voafehy ny ankizy ny teny gasy. Dia izay ny hoe namafisina mihitsy ny teny malagasy mba voafehy zany. Zany koa tsy midika hoe no akasiana ny fampianarana. Mba hanampiana ny tanora sy ny olom-pirenena rehetra hafehy ny teny malagasy dia misy ny raki-bolana mahakasika ny fitsipika sy ny tsipelina. Ilaina ihany koa ny famakiana boky amin'ny teny malagasy randray. Androany moa no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany saron'ny polisy niarahan'ireo firenena maro ny logiciel Logbit piditra antsokosoko maka antotan-taratasy saropady amin'ireo orinasa samihafa. Nandritrany 5 taona teo no nanjakazaka ity logiciel ity ary efa vola amina miliara $, no efa azony mpamorona azy tamin'ny takalo. Fanadiadiana eo amin'ny sariny France 24. Ils ont paralysé les systèmes informatiques d'hôpitaux comme celui de Corbeil-Essonnes, mais aussi d'entreprises. Fidirana antsokosoko anatina solosaina maneran-tany miisa 502 alina no voaisa hatramin'ny 7 no makaty nisy logiciel virus Logbit. Logiciel izay miditra antsokosoko angalatra antotan-taratasy samihafa amin'ireo hôpitaly sy ivitoerana mifandraika amin'ny gouvernemanta ary orinasa lehibe. Opération Chronos tarihan'ny polisy avy amin'ireo firenena-dehibe maro no nahafahana nitady ireo serveur 430 sy ireo tompon'andraikitra tamin'ity logiciel nampiororo izao tontolo izao ity. Toy ny mpangalatra mahazo antotan-taratasy rehetra dia vola amina miliara no ataon'izy ireo takalo. Tao anatin'izay 2 taona faran'izay no nikarohana ity logiciel ity araka ny fampitam-baovao.
ireo firenena amin'ny teny rosiana no miara-misalahy amin'ny fanaparitahana ity logiciel ity ary ny 20 isanjato amin'ireo vola azo no miverina any amin'ny mpamorona azy ary efa miliary raha maro no efa azon'ny mpamorona azy araka ny fanadihadiana tsotsotra nataon'ireo polisy ihany. Ady mampiororo izao tontolo izao hatrany ny ady amin'ny logiciel toy itony. Ny fivoarana nefa ny mamaritra sy mametraka ka lasa tsy maintsy mametraka ireo tontataratasy saripady anabaka ireo gouvernemanta, hôpitaly, orinasa sy fitoerana samihafa ka atahorana amin'ny tranga tahaka itony. 2023, les montants versés par les victimes de ces logiciels auraient dépassé le milliard de dollars. Varainao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny fandarana ahoana marina ny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe underground fight. Ny tenako tompoko lasy eto mivavy mametraka ny veloma mandrapitafy indray.